Araka ny efa nambaran'ireo tompon'andraikitra dia nohamafisina androany fitandroana ny fandriampahalemana teny Mahamasina sy ny manodidina tao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Hentitra ny fisavana teo am-pidirana ny vavahadin'ny kianjaben'i Mahamasina. Lova Ramanatsoa sy Kristian Rakotondramanga. Hentitra dia hentitra ny fisavana nandritra ny fidirana tao amin'ny kianjan'i Mahamasina izay nandray ny maty sy fanamariana ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena. Ny sekretera-panjakana amin'ny sanany zandarmaria-pirenena no nisahana ny fampandrianan'ny fahalemana teo amin'ny fidirana. Nosavaina avokoa ireo rehetra niditra tato amin'ity toerana ity ary tsy nisy ny zanak'ikala hafa nampiasaina hatramin'ny fitaovana manokana fitsirihana vy. Nalain'ny mpitandro ny filaminana avokoa ireo zavatra rehetra mampiayay na mety hiteraka korotana. Tsikaritra amin'izao sary izao fa nalain'ny mpitandro ny filaminana ny tavoangina zava-pisotro misy alikaola, eo ihany koa ny penina sy ireo kojakoja maro samihafa mety ampidi-doza. Nozaraina fanily kosa avy eo ireo rehetra nandalo ny fepetra ara-pandriampahalemana ho mariky ny fitiavan-tanindrazana sy ho fanentanareo vondron-tafika nandray anjara tamin'ny matso.